Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan. Soka Vitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Manolotra anao ny vaovao. Maro no mampiariary ny tsy fanaran-dalàna sy ny bodin-gerina ataon'ny fitondram-panjakana hampandanina ny kandidatan'izy ireo ankehitriny. Manindry ary mampiasa ny hery sy fitaovam-panjakana handanina ny candidat HVM ireo PDS vaovao. Mijoro manameloka ny ampahan'ny fomba enti manatanteraka ny fifidianana ankehitriny KMF Knoe. Tsy afa-po amin'ny fomba fitantanan'ny olom-boafidy ny 920 malagasy iray amin'ny roa na 720 no mahita fa resiny kolokolo ireo tompony andraikitra ny nivon'ny commune. Voaresaka manokana tamin'izany ny fanamboarana ny lalina sy ny fikojakojana an-tsena. Nivoaka andreo ny tato ny afrobarometra. Air Madagascar tsy nisy ny pika ny toy ny fanoloana direction collégiale tsy mifanaraka amin'ny tolotra ilaina ny fepetra takina amin'ny toeran'ny tale général ny compagnie ankehitriny recapitalisation famerenana ny fatokisan'ireo mpanjifa ary fanaovana ny politique de promotion ny vahaolana anarenana ny compagnie ny paitoekareny. Any Grèce lany maro anisa teo anivon'ny parlement androany ny fampian'ilay plan d'aide andiany fatelo ny fanarana tamin'ny mpampindram-bola vahiny sedra miandry ny prime ministre Greek ny fanovana ny mpiambana amin'ny gouvernement ahafahana manatanteraka izany ny andinidin'izay rehetrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Avec la technologie d'amincissement par l'hypomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Ny hazo ny mbanoko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafa-po hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54.
Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage indray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur ilay taratasy 5 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 ray alina ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée vague 2015, 24 juillet, 25 septembre et 27 novembre. Avec des professeurs qualifiés. Écolage abordable et 0 arrière de frais généraux pour les 30 premiers. ISA, l'O3E 30 bis à Patsakan, derrière Knap Sapeflo. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Efa teo akaikinao vahoaka hatramin'izay hiara niady taminao ary mbola akaikinao vahoaka hiara hiady aminao anohitra ny tsirariny ampanjaka ny fitoviana ampivoatra ny tanàna ary anafaka ny tanàna koa manasanao ary lalatsiana Rakotondrazafy candidat laharana fasivy hifidy aby ny tanàna na Antananarivo efa voasedra matotra ary tsy hametaka anao. Ankafalindray tomboky lasy tomboky vavy ny tsidina ny tokantrano amin'izao takarivo izao tonga soa indray ato anatin'ny fampahalamba-baovao ny fahitalavitra Kolo TV mandray kandida ho ben'ny tanàna vahiny ny fampahalamba-baovao amin'ny tian'io ity ny Docteur Velonjato Léon kandida ben'ny tanàna ny amin'ny commune Ambonivohitra Miarinarivo Itasy. Fa mikasika izay fifidianana izay atrano commune maro izay nanendreny ny fanjakana filohan'ny délégation manokana ny volana Jona sy Jolay farany teo no nahina hitrangan'ny korotana sy ny savorovoro ankehitriny araka ny fanadinana nataonay manindry ary mampiasa ny hery sy ny fitaovam-panjakana hampandaniana ny kandida HVM ireo PDS vaovao ireo mijoro manameloka ny ampahan'ny fomba hoenty mantanteraka ny fifidianana ankehitriny ihany koa ny avy eo anivon'ny KMF Knoe tranga izay manamafy ny fanamelohan'ny teknisianina maro ny fanendrena chef district amin'izao vanim-potoana mialoha ny fifidianana izao ny fanoloana ny lehibe ny district na fanendrena ny PDS tany Ambanja arivony Mamandolo Fotsy sy Zomabealoka ohatra ny ariary izay tsy fanaran-dalana izay ho ny pahelalana iray fanadidiny Erina Rabary. Profo maro no mampiariary ny tsy fanaran-dalana sy ny bodongerina nataon'ny Viton'Ambanjakana hampandaniana ny kandidan'izy ireo ankehitriny. Efa hita izany tany amin'ny district Andolofotsy, Zomabealoka, Arivony Mamo ary farany teo ihany koa ny tany Ambanja. Indrika mivantana hitrangana izany ny any amin'ny commune Ambanivohitra maro, ny Tery-Vaimanta sy ny fanendrenana PDS na dia efa navita famindram-pahefana aza ny lefitra ireo ben'ny tanàna na kandida. Ho an'ireo commune afaka nitondra izany teny anivon'ny fitsarana dia nomen'ny fitsarana rariny izy ireo ka resy ny fanjakana. Commune maro kosa nefa no tsy manam-potoana firy ny toriana teny amin'ny fitsarana ka miaina sy miaritra ny afitsoko ireo PDS sy ireo sefo distrika izay mazava fa ny raina hampandany ny kandida-mpanjakana. Iray amin'ireo mpiaro an'ireo commune ny tory ary nandresy teny anivon'ny fitsarana ity mpisolo vava ity izay nanipika fa maro dia maro ny tsy fanaran-dalana miainga ankehitriny. Ny zavatra hita mibaribary aloha zany zao dia le arrêté phénomène fanendrena PDS any amin'ny commune maromaro ery Madagasikara. Hitatsika sy nandeha fitsarana hatreto aloha akka ny fahafantarako azy dia ny tao amin'ny commune ny Andolofotsy sy ny tao amin'ny commune Zomabealoka ary ny commune ny Ambanja. Ny fitsarana moa no nahitan'ireo arrêté na fanendrena PDS ireo
dia nanapaka hoe atsaratra amin'ny fampiarana ireo arrêté ireo satria ny hevitra ny fitsarana zany fa sady tsy manaraka ny lalàna le arrêté fanendrenan'ireo PDS ireo voalohany ary faharoa hita mibaribary fa ho arrêté fanendrena PDS ireo dia entina hanampiana antoko anankiray akaiky ny fitondrana. Ny zavatra hitako tanatin'ireo arareo zao dia na fanendrena io directrice na CEG ou PDS ohatra dia ile directrice na CEG io mampivory ray aman-dreny mpianatra miaraka amin'le candidat ny HVM dia milaza hoe ty olo ty ny tokony hofidianareo ohatra an'izany koa ny chef SAP koa mampivory miaraka amin'ny candidat ny HVM dia milaza hoe ty olo ty no tokony hofidianareo. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia mitranga any an-tsekoly ary hita mibaribary zany fa misy miezaka mampiasa zany le efa mpanjakana zany entina hampandresena ny candidat ny HVM io. Mampetram-panontaniana amin'ny zava-misy tahaka izao dia toa mangina tsy misy miteny ireo tompon'andraikitra tokony hanara-maso izany. Fantikan-dalàna izay efa hita miharihary nefa tsy misy mandray andraikitra. Na izany aza nisy tamin'ireo antoko voakasiky ny fanaparam-pahefana no nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ka nampiatoana ny adidina avoakan'ny ministera ny atitany. Ohatra ny momba ny fanoloana ny lehiben'ny distrika teny Andolofotsy, ny tany Zomabealoka sy ny tany Ambanja. Ametraka ny ayaina amin'ny fahaleovan-tenan'ny senita ihany koa ireo manampahaizana manokana momba ny fifidianana mivondrona ao amin'ny gène. Fa eto mampipetraka le ayainay zany araka tentony misy tsindry mafy be zany mahazo ny fonctionnaire any amin'ny sisiny any ohatran'izany avy amin'ny ministère de l'intérieur en période préélectorale ve 30 affectation na chef district iny antony reny mampanontany tegna mampanontany ary misy nasorona fotsiny fa tsy solony aiza zany amin'ny tany tsy chef district reny zany aiza ny tantsoroka entin'ny ministère de l'intérieur amin'ny senita ary zay teo talomana nina nasorony dia eo mametraka fanontaniana zay gène inona marina moa zava-misy so dia misy ambadiky laha ty zavatra ty. Momba izay fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia efa nilaza ihany koa ny senita fa tsy hiverina eny amin'ny fokotany intsony ny lisam-pifidianana. Maro anefa ireo olona izay mbola tsy nahavita nanamarina ny anarany tao anatiny izany lisitra izany. Tsy ara-dalàna ihany koa izany hoy ny filohan'ny KMF Knoe. Io lisam-pifidianana io raha ny lalàna mantsy ny jerevana dia le hoe manana droit angataka ordonnance any amin'ny tribunal zay olona na électeur omis zany hoe tsy tafiditra tampoka atao anaty lisitra izy rehefa taty afara nefa izy efa nanara-maso ny lisitra tany aloha ka aminay mantsy zany amin'ny mampanara-maso ny fifidianana dia somary tsy dia mifanaraka amin'ny lalàna ihany zay le hoe lasa tsy miverina any amin'ny fokotany intsony izy nefa mbola manana droit le olona angataka any amin'ny tribunal raha ohatra tsy voasoratra. Ahoana moa ny ahafantarana hoe tsy voasoratra izy raha tsy hitan'le lisam-pifidianana. Na eo aza izany korotana rehetra izany mandeha ihany ny hazakazaka amin'ny fifidianana kominaly. Saingy ny olana dia tsy mitovy intsony ny herjikan'ny kandidat tsirairay manoloana ireny fanaparam-pahefana sy ny fampiasana ny fahefam-panjakana ataony ny mpitondra ireny. Fa araka ny fanambaranao teny am-piandohana dia mandray vahiny ny sampana fampahalam-baovao amin'ny tian'io ity ampahafantarana antsika rehetra izay mpanaraka ny fampahalam-baovao sy ny fahitalavitra Cool TV sy ny Cool FM manefa fa dia misokatra ho an'ny kandidat rehetra tsy hakanavaka ny eto amin'ny fahitalavitra ny Cool TV sy ny Cool FM afaka amin'ny vahiny ato anatin'ny fampahalam-baovao avokoa araka izany ny kandidat rehetra na eto Antananarivo na any amin'ny faritra fa izao kosa sika dia iresany hiditra amin'ny fandraisana amin'ny vahiny Dr Léon Ravelonjato izay kandidat ben'ny tanàna amin'ny commune Andrenivohitra Miarinarivo avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga miarabanao tonga sao eto amin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanao miainga. Eny ary araka ny fanarahinao tany anatin'ny fanadihadiana izay narahinao teo moa zany dia isan'ny commune ny Sedraolana, commune roa tany commune Zomabealoka sy Andolofotsy any amin'ny commune any amin'ny district any Miarinarivo nanendreny ny fitondram-panjakana filohan'ny délégation manokana misy ihany koa vaovao azonay fa misy tsindry ataon'izy ireo mba hampandaniana ny candidat-panjakana ianao avy any amin'ny district any Miarinarivo inona marina ny zavanitranga. Misaotra ny Cool TV nanaiky nampiatrano ary miraba ny mponina rehetra any amin'ny district Miarinarivo ampanitsina le amin'ny fanitsina malalaka no ilazanay fa nangeraka alamanjany ambony latabatra an'izay ny préfet Antasy ny tamin'ny latsinainy izao satria ny PDS Ramatoa
tale anseho izy eo zomabe aloka zay be ny tanànanay moa zany a fa nametra-pialany izy de nanao nanao passation tamin'ny adjoint ary efa nitoro teny anivon'ny conseil d'état izahay a dia nahazo ny fandresena nefa de nilatsinainy teo a de tonga le ramatoa PDS tsy misy taratasy tsy misy inona avy de mametraka fisy eo ambaravarana ao amin'ny commune dia manao ny asan'ny be ny tanàna ary miteny amin'ny adjoint hoe tomboy atsy amin'ny birao ny adjoint ity taratasy ity dia ny adjoint moa efa nanana ny didim-pitsarana dia tsy nanaraka ny zavatra nataony a dia sahan'ny ramatoa io no nilaza fosamborony ianao ary ny larobia teo a dia nanatitra ny fangatahana autorisation de campagne moa zany aterina any amin'ny préfet ny be ny tanàna dia sahany ao anivon'ny préfecture no milaza fa rehefa tsy manao famindram-pahefana ianao ngamera dia anaovana inspection de tsotra moa navalin'ny be ny tanàna hoe za efa tsy mera tsony fa efa ny amin'ny adjoint ary tsy matahotra inspection zany izay satria io mera io tamin'ny 2007 de efa tsy lany a fa nitory izay de lany any izy zany hoe mbola miveriny any zany no fomba tamin'ny teo aloha ary indrindrindrindra ny mampalahelo dia ny eo anivon'ny senita dia rehefa tombotsoan'ny SVM no anaovan'ireo manam-pahefana amin'ny farapanam-pahefana de mijery fotsiny satria raha namorony solontenan'ny candidat teo anivon'ny senita de nametraka mihitsy hoe ny olom-panjakana de tsy mahazo manao propagandy nefa am'izao fotoana zao samy nahita teny anivon'ny district 14 commune district Miarinarivo fa ny chef de district teo aloha zay mbola piasan'ny région de mikotre an'ireo mpitolona sy mpanohana ary candidat ny SVM eraky ny commune 440 de tsy maninona moa zany fa fomba teo aloha ihany fa ny tiana lazaina hoe rehefa ny SVM aveo manao de manandratsira fa rehefa ny olona de lazaina mangalam-pinana ka dia fanapara-pahefana no entina ilazana an'izany nefa moa atahoana fa teo aloha ihany no verina fa tsy manana tahotra amin'izany ny antoko malagasy miara-miainga ary makaheranareo vahoaka izahay fa tsy avela ho viraviraina toy izao io district Miarinarivo io ary samy teny izahay satria dia ny gabone sy ny tongobolo ny tapenambava iaingo fa dia manana fahalalahana ny olona ary tsisy olona ny ambon'ny lalàna zany ka dia toizany de mato préfet zao fanapara-pahefana zao fa dia zay ko mahatanty ary mijory izay manana fahasahina ary miangavatsika vahoaka ho tony satria tao mety atosika zao de sakoroka ny olona napetraka le PDS na izany na tsy zany ary dia ao zao Andriamanitra avopetraka ny fambany fijery zao Manoloana an'izay zava-misy rehetra izay inona no antony mbola irotsanareo hovidiana ho amin'ny faraky amin'ny telopolo ny volana jolay avy zao? Izy zao antony zao indrindra ny haingo no tena tsy maintsy antony irotsahana hovidiana satria raha ny tenako manokana mirotsaka eo amin'ny commune urbaine Miarinarivo tany nalatsahan'ny tavonika 5 taona nampina 7 taona zao ny team no nitondra teo dia maro ireo ray aman-dreniny teny hoe dokotera Léon manana fahaizany ianao navita fianarana ary manana traikefa amin'ireo tetikasa maro zay raha ny miasa amin'ny mpamatsy vola commune urbaine Miarinarivo moa dia samy mahafantatra fa tsisy vola ao fa inafo ny raitsinao ary raha tsy misy tetikasa avy any ivelany dia azo antoka fa ohatran'io ihany io tanàna io ary noho ny ampanetretena lehibe ny ilazana fa tsy kisendrasendra na andrakandrana no irotsahana izao fa no mifangatahana ireo ray aman-dreny ary maro moa ireo mpamatsy vola zay efa niarahana any asa hitan'ny olona ny tetikasanay de niangava izy ireo dia manaiky izahay ka na ino kidona na ino kiantra hitondra ny anjara birikinay izahay ary izao tsy fanarahan-dalàna zao indrindra nijoroanay fa tamin'ny 2007 dia be ny tanàna telony anay no tsy lany fa rehefa nitoro zay de lany hiaro ny tombontsoa sy ny safidy-bahoaka izahay ary hitondra ny anjara birikinay amin'izany fahaizana traikefa fitondrana ny tetikasa rehetra miaraka amin'ny mpamatsy vola fa ho anareo vahoaka no anton'izany. Eny ary manapetra ihany mo fotoanantsika teny fohy farany famotinana ary ho an'ny mpanaraka ny fahitalavitra Cool TV. Ho an'ny mpanaraka fahitalavitra Cool TV zay mahita an'izany moa ny Miarinarivo Itasy dia aokotsika ho tony ary miangavatsika tsy voareborebo ireo fizaram-bola sy fizarana t-shirt fa raiso reny fa adala tompo fa andeha hiaraka hiady hevitra amin'ny fampandrosoana Miarinarivo mba hanontania ireo candidat hoe inona ny tetikasa efa vitanao iza mpamatsy vola mba matoky anao sy afaka hiara-asa aminao mba hitondra an'izany fampandrosoana ho amin'ny Miarinarivo zany fa tsy vitan'ny tsindro-bokotra na hiandry any ao amin'ny fitondram-panjakana io tetikasa maro zay zahavy ny vahoaka Miarinarivo io ary de mba hanontania izy hoe inona no paikady entina navotana ny Miarinarivo ty mba malala mpamatsy vola venao.
Isaorina ianao no vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Hotoizantsika ihany ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity mikasika izay mandidina izay fifidianan'izay hatrany isan'ny vaovao ihany koa. Tamin'ity andro voalohany fanombohan'ny fampielezan-kevitra ity tsy afaka hanao karnaval nampiasa sonomobile ny kandida raha ny noty navoaka ny teo anio ny préfet de région Malerive. Tsy nisy nanaraka kosa izany androany etsekilan'izay saky hanangingina ny fampielezan-kevitra ho an'ny tany amin'ny faritra ary tsy mbola misy vonina ny takelaka fametrahana ny afisy raha ho an'ny fahatany toliara manokana efa nanomboka kosa ny fizarana t-shirt teto Andrenivohitra. Zorakotondriny. Fampielezan-kevitra fotoana miteraka asa ho an'ny sasany, fitadiavana fitafiana fanampiny ho an'ny hafa. Amin'ny ankapobeny, maro ireo miandry izay zavatra omena fotsiny mandritra ny fampielezan-kevitra. Zay aloha zay teo majika aloha dia matsaro tena mijaly. Zao misy propagande vao misy tsolotsolotra kely majijika dia tsy hita zay marina. Hoe fomba fahatarana zavatra hoe vidio dia meko zavatra nareo ohatrany hoe vidiana zany le hevitra le vahoaka ny tena marina. Tsy voasolo mihitsy ilay izy. Satria raha ohatra hoe indray mandeha izy manome ve dia manome anao foana mandrakizay. Etsekilan'izay, mbola mampimemenina ny ananivon'ny fokontany tsy fampin'ny fampianarana sy ny fikarakarana izay fifidianana izay. Saika efa tsy manana andrasana amin'ireo kandida kosa ireo ananivon'ny fokontany noho ny fanararaotana fifidianana ny safidin'ireo mpifidy amin'ny fotoana toy izao. Raha ny momba an'izay atao fampanantenana ataon'ny kandida izay dia ho anay fokontany manokana aloha dia efa tsy dia zatra an'izay ohatrany hoe miandro tolorana sy ny karazan'izay. Fa tsirairay avy zany dia avy izany hoe samy manana ny safidiny. Nefa moa azo lazaina hoe rehefa misy ny falietsitsihana sy ny karazana ohatran'izay tsy adala ny vahoaka rehefa ohatrany hoe tolorana zavatra fa dia tonga hoe samy mandray zany. Etsekilan'izay, namoaka noty mikasika ny fampielezan-kevitra ny enanivon'ny préfet de région. Tsy azon'ireo mpirotsaka hofidiana atao ny mitarika olona an-dalambe amin'izao fampielezan-kevitra izao. Eo ihany koa ny fitondrana fanamafisam-peo mivezivezy manerana ny tanàna. Efa nisy anefa ny alalana nomen'ny préfet de police ahafahana manao izany raha ny fanazavan'ny kandida iray. Androany maraina izay mahafantatra ny fisiana arete anankiray izay mametraka fa hoe tsy azo atao intsony ao anatin'ny fampielezan-kevitra ny resaka carnaval, dia ny resaka porte à porte hoe tsy mahazo mihoatra ny olona 10 dia ny resaka ihany koa hoe sonomobile. Zay nefa vao omaly no nahazo alalana mazava tany amin'ny préfecture de police zay ihany tompona andraikitry ny filaminana eto Antananarivo renivohitra. Hatreto, andrasana mety ho toy ity fanapahan-kevitra mifanohitra ity. Amin'ny ankapobeny aloha androany, tsy nisy nanaraka izany naoty navoaka amin'ny préfet de région izany. Raha ny toedra raha politika amin'izao fotoan'izao kosa ny jerena, mety hafapana izay fiadivana ny toeran'ny ben'ny tanàna izay eto Andrenivohitra. Ho an'ny tany toliara kosa, peta tokony fikarakarana ny fifidianana, tsy mbola misy takelaka mijorona iray aza ny toliara. Vokatr'izay, eny amin'ny rindrina talaky maso ireo kandida efa mihetsiketsika no tsy maintsy mametaka ny peta-drindrina samihafa. Isan'izany ny kandida Kami Vital, izay kandida ny Armada ho an'ny tampon-tanàna ny toliara. Saika nitovizana avokoa izay tsy fisiany takelaka izay ho an'ny tanàna maro samihafa manerana ny nosy. Na eto Andrenivohitra aza, mbola toerana maro no tsy ahitana izany. Raikitra ny fampielezan-kevitra samy novokovoka nanao izay ho afany izay ahitana ny sarany. Ny ankamaroany ny kandida ben'ny tanàna eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra samy nanana ny paikadiny izy ireo. Misy amin'ny kandida sasany anefa mbola takona tanteraka. Tamin'ity andro voalohany ho amin'ny fampielezan-kevitra ity misy ihany koa ny efa hita sire Tetsitero. Ny andidin'izay no tantery ny Ernina Ravary. 9 Jolay 2024 nanomboka androany ny fampielezan-kevitra ho an'ireo kandida ny rotsaka ho ben'ny tanàna. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana somary nangingina izay fisantarana ny fampielezan-kevitra izay. Sikaritra ihany koa fa ireo kandida avy amin'ny antoko matanjaka sy ireo manambola no tena nisongadina androany. Isan'ireo tazana androany ohatra ny kandida Lalatina Rakotondrazafy teny amin'ny foiben'ny Freedom teny Analakely. Hita ihany koa ny kandida Rajerson Véronique avy amin'ny UNRRM ary nanomboka ny azy tetsy amin'ny foibeny Tetsitsiadana. Teny Andohaly kosa nanomboan'ny kandida Manana Raniranosy ny azy izay avy amin'ny antoko Arima.
Ramatoa Ravalomanana Lalao namory ireo pomba azy tetsy amin'ny kianjan'ny Magrobe Oririka. Ny kandida Ravalomanana kosa mbola ny fitetezana trano no nanomboany izany. Tsy tafiry kosa ireo kandida sasany toy ny avy amin'ny mpanohitra Lalatina Ravalomanana, ny pasitera Rakoto Artsifa Asina avy amin'ny Malagasy Miray sy mifankaty, ny avy amin'ny stand-up Tana ny kandida Yandry Ranaivo. Tsy mifanalavitra amin'izany ihany koa ny any amin'ny faritra raha ny vaovao ray. Amin'ity fifidianana kominaly ity, maro amin'ireo antoko lehibe no tsy nahafen'ny komuna 3,750 manerana ny Madagasikara. Ny Tima ohatra manana kandida 200 nahafeno any Madagasikara kosa ny Vondrona Armada izay mitsinjara toy izao. Ny Mapara manana 270 ny MMM manana 700, eo ihany koa ny antoko maitso sy ny Arakisika ary ny ARD Avana izay samy manana kandida 100 avy manerana ny Nosy. Milaza ho nahafen'ny komuna 3,750 manerana ny Madagasikara kosa ny HVM. Ity farany izay mampametra-panontaniana ny amin'ny fomba nahafahana meno ireo komuna rehetra ireo tao anatin'ny herintaona latsaka kely ny jorony. Fa misy mikasa anankirotana kosa ny fampelezan-kevitra raha ny vaovao anivon'ny polisy pirenena androany olona 4 niaraka tamin'ny basy 4 no efa sarona tamin'ity herinandro ity. Tsy resaka fanafiana fa tena fanakorotana ny valim-potoanan'ny fifidianana no antony nanaovana izany raha ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo anatevina ny fisafoana tao amin'ny alina araka izany ny mpitandro ny filaminana ny fanadihadiana izy Rakotondriny. Tsy tafatombona ny fanjakana, misy mikasa anankirotana ankehitriny ampitombona ny hetsika fisafoana amin'ny alina. Tranga maromaro mety misy ifandraisany amin'ny resaka fanakorontanana amin'izao fotoana ny fifidianana sy fampelezan-kevitra izao no niseho tamin'ity herinandro ity raha ny fanazavana avy amin'ny borgady misana ny Adeloka Bevava. Fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny Kalaknikova 2, PA iray ary revolvera iray ary bala ampolo maro no tratra tamin'ny andehan'olona maromaro ary mpitandro filaminana ny roa amin'izy ireo. Nentina nanaovana fanafiana amin'ny tapy-adiana ireo fitaovana ireo, saingy misy ifandraisany kosa amin'ny resaka fampiororona sy fanakorontanana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany avy eo anivon'ny borgady misahana ny Adeloka Bevava. Amin'ity resaka hoe tsy fandriam-pahalemana miseho eto an-drenivohitra, tsy eto an-drenivohitra ihany nefa fa hatrany amin'ny province, ka tsy ananana indra fo na ena maso mihitsy na iza tafiditra amin'izao raharaha zao. Ary ny haiko izay tamin'izay fa tsy basy ny olona tsotra ireo fitaovam-piadiana tratra ireo fa tena basy fampiasa ny mpitandro filaminana. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, basy mahery vaika roa hafa na mandreto no efa tratra ary mbola misy hafa ihany koa mandehandeha any raha ny fanazavana avy eo amin'ny BC hatrany. Entitra kosa mpitandro filaminana manoloana ny mety endrika fanakorontanana sy fampiororona amin'izao fotoam-pifidianana izao. Manomboka androany anamafy ny fisafoana sy ny fanaraha-maso ny tanan-dehibe rehetra manerana ny Nosy ny avy eo anivon'ny polisy pirenena. Azo lazaina fa misy mivohy fanakorontanana ao anatin'izany polisy pirenena dia miangavy ny rehetra mba hilamina sy hotony mandritra n'izao fampelezan-kevitra izao. Miangavy ny rehetra izany ny tenanay mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandranitana sy ny fifampiantsina. Tsy vaovao nefa ireo rehetra ireo ho an'ny mpiarabelona. Tsy vaovao ny vakitrano, tsy vaovao ny pobasy, tsy vaovao ny tsy fandriam-pahalemana, saingy vaovao kosa ity fihetsiky ny polisy ity. Rehefa misy fifidianana ve vao hihetsika tahaka izao ny mpitandro filaminana, saika sakafona tsimon-drano isan'andro ohatra ny fanafiana amin'ny tapediana. Eno ary hita isan'andro amin'ny gazety ihany koa ny vokatry ny fanafiana tsy miato eny anivon'ny fiarahamonina eny. Eto an-drenivohitra hatrany amin'ny faritra manodidina. Sa ve mila atao fotoam-pifidianana mandavantaona ny Antananarivo vao ilamina? Zao kosa sika dia hiditra amin'ny lafim-baovao manokana mikasika ny akon'ny fampelezan-kevitra hanamaivanana ny fiainan'ny mpiarabelona no atao laharam-pahamiana ho ny kandida Mirana Rajoana tolotry ny Mapara ho ben'ny tanàna ny komina Ankadikely Ilafy. Fitsidiana ny fokotany lavitra indrindra tsy misy mpijery kosa nanomboan'ny kandidana tolotry ny Malagasy miaramianga ao Ambohimanga kely ny fampelezan-kevitra. Fitokana ny foibe toeran'ny fikambanana Freedom mety sy Analakely ny an'ny kandida Lalatina Rakotondrazafy fanadihadiana.
laharana fafito amin'ny bileta tokana i Andrianarivo Kristo candidat tolotry ny antoko malagasy miaramiainga eto Ambohimangakely fitsidihana ireo fokontany lavitra tsy hitan'ny tompona andraikitratra izay no nanomboany ny candidat ny fampalizakevitra androany isany atao lahara-pahamehana hoy izy ny fanafoanana tanteraka ny fomba fiteny milaza hoe tsy mora ny manao zavatra tsy olona vonina intsony ny ilain'ny vahoaka ankehitriny fa olona vanina ana foana tanteraka zany ny tena koa ale fomba fiteny mpitondra fandimby milaza foana fa hoe tsy mora manao zavatra aminay zany tsisy an'izany tsy mora zany manao zavatra fa rehefa tsy haila izy dia tsy atao indrindrandrindra zany fa le olona izay ny fandimby teo milaza fa vonina ny anao an'izao vonina ny anao andria aminay zany amin'izao vanim-potoana zao tsy olona vonina intsony ny ilain'ny vahoaka fa ny olona vanina afaka ny anatanteraka ny etaetapony marina ao anatin'izay ametrahany safidiny zay fanovana fahavononana andray andraikitra fiainona ny feon'ny vahoaka miainga avy fotony isan'ny foto-kevitra iangan'ny candidat laharana fahafito Andrianarivo Kristo ihany koa ireo ankoatr'izay vinanapetraka ny candidat MMM Ambohimangakely ny fanatanterahana ny etaeta ny vahoaka miainga avy fotony kray zao ty faritra andehanantsika ty toerana anankiray anisan'ny azo lazaina araka ny fomba fitenin'ireo le olona fandimby hoe tany lavitra indrindra ka aminay zany hofanana tseo ihany koa ny fomba fijery manao an'izay le sokajina faritra zay hoe tany lavitra indrindra izay ka izay zao no tonga anay hoe safidy manokana nakaty amin'ity toerana ity izay ahilikiliky ny mpitondra ny fandimby foana nefa dia mampalahelo le vahoaka izay tena mila ny mpitondra marina satria betsaka ny zavatra tokony ho tanterahana izay efa nomendrareo anamony etaetany ary dia ho tanterahantsika izy afaka fotoana foy rehefa tonga eo amin'ny toerana ny tenako raha tsy hifina laharana fafito ny candidat be ny tanàna tohanan'ny malagasy miaramiainga eto Ambohimangakely tanora vonina ny andray andraikitra hitondra fampivoarana ny fiarahamonina sy ny fokontany miisa 20 ao anatin'ny commune Ambohimangakely izy miainga avy fotony ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny firenena hoy izy ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny vahoaka laharana fahavalo no misy an'ny Mirana Rajona candidat tolotry ny mapara ao be ny tanànan'ny commune Katikely Ilafy ny sosialim-bahoaka anamevanana ny fiainan'ny mpiarabelona no atao lahara-pahamehana hoy ny candidat ohatra amin'izany ny fahasalaman'ny vahoaka ny resaka fananan-tany ny rano fisotro madio sy ny maro hafa zany tsy misy fikatonana amina vondrona na antoko ny fikarakarana ny vahoaka malagasy ray manontolo fa dia hoe natao be ny tanàna ho an'ny vahoaka ny tena ary foto-kevitra sy vision ny tondrana ny fitantanana fa tsy resaka loko na resaka hoe fiovana amin'ny zavatra tsy tokony ho izy zay zany nijoroana hatramin'ny farany rehefa nijoroana hatramin'izay zay zavatra zay fa foto-kevitra no aseho an'ny vahoaka zany ary indrindra ny fangatahan'ny olona nandritrizay fotoana ny tantanako sy ny rahako tamin'ny fanaovana ny sosialim-bahoaka zay dia tsotra fanamahivanana ny fiainam-bahoaka ny taona 7 no efa niditra teo amin'ny tontolon'ny politika sy ny sosialim-bahoaka ny candidat atolotry ny mapara Mirana Rajona candidat tanora vato nasondrotry ny tany ho fanehoana ny firaisan-kinan'ny mapara tonga nanolotra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra ny tale nasionaly ny fampielezan-kevitra Augustin Andrimananoro sy ny solotena nisy olo-mavombahoaka antony maro no nametrahan'ny antoko ny candidat Mirana Rajona ny natonga anazy sy na prisika anazy erotsaka hofidiana ao be ny tanàna dia everiko fa lojika ireo asa soa izay fanataony hatramin'izay teo ny asa sosialy fikarakarana ny vahoaka taty fotony teo ny fitsaboana maro samihafa ho an'ireo vahoaka sahirana ary indrindraindrindra izy dia aminay vehivavy tanora endriky ny ataoko hoe fanovana ifotony ny politika na ny toe-tsaina entina miatrika ny fanovana nyty firenena ty fanarenana nyty firenena ty androany nisy ny diarodobe ny arahana tamin'ny vahoaka Katikely Ilafy ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny ivitoerana na ny cuisine mapara raha tsy hivina isan'ny commune midadasika ny commune Katikely Ilafy ary mila olona vonina ampivoatra sy ampandroso anasoa ny fiarahamonina sy ny firenena malagasy notokanana androany ny foibe toerany fikambanana Freedom metsy Analakely ity fikambanana ity izay tariny candidat Lalatina Rakotondrazafy dia ny ihany koa no nanomboany ny fampielezan-keviny androany maraina nambarany tamin'izany fa ho an'ny eto amin'ny boriboritany voalohany ihany ity foibe eto Analakely ity mbola misy ihany koa ny eny amin'ny boriboritany hafa eto amin'ny commune Antananarivo Renivohitra taorin'izay ny tetin'ny boriboritany enina eto an-drenivohitra ity candidat ity
fa ny mikasika ny ako ny fampelezan-kevitra tamin'ity androany ity vadika lafim-baovao afa kosa indray sika namoaka ny voka-pikaroana andian'ny fahaenina nataony afrobarometra androany tsy afapo amin'ny fomba fitantanan'ny olomboafidy ny ankamaroany malagasy araky ny fanadihadiana no tsimpian'izy ireo manokana tamin'izany ny fomba fitantanana eo amin'ny fanamboarana ny lalana sy ny fikojakojana ny tsena lasitra fampandrosoany ny firenena telo lehibe kosa no afidy ny ankamaroany malagasy ho atao modely amin'ny fampandrosoana ny lafiny toekarena eto amintsika ny any États-Unis, Frantsa ary Chine. Ny andindino tanteriny Michel Arnarzon. Isan'ireo firenena 5 nanaova ny afrobarometra fanadihadiana i Madagasikara no fahatokisan'ny malagasy sy ny olomboafidy isan'ireo lohahevitra nanaovan'izy ireo fanadihadiana ny volana Desambra 2024. 80 isanjaton'ny malagasy no tsy afapo amin'ny fomba fitantanan'ireo olomboafidy voatsipika manokana amin'izany ny fimenomenomana amin'ny fanamboarana ny lalana. 20 isanjaton'ny malagasy kosa no tsy afapo amin'ny fikojakojana ny tsena. Autorité locale na ahoana zany ny fomba fieritreretan'ny malagasy ny fitondrany ireo bentanana na ireo mpanolo-tsaina amin'ny commune rehetra dia niseho tao zany izy fanontaniana momba ny fanaovan'ny zareo maire azafady ny sy ny mpanolo-tsaina resaka lalana amin'ny toerana reny zany hoe route locale sy ny fikarakarana koa ny tsena dia mahita tao fa tsy afapo ny malagasy amin'ny fandraisan'ireo tompon'andraikitra ireo ny asany tsy manaraka ny tokony ho izy. Malagasy ray amin'ny 2.7 isanjaton'ny malagasy ihany koa no mahita fa resin'ny kolikoly ireo tompon'andraikitra ny anivon'ny commune. Na izany aza raha nitatitra azo 17 isanjaton'ny malagasy no mbola mametraka fahatokisana amin'ireo olomboafidy na dia eo aza ny tsikera ataon'izy ireo. Ny 19 isanjaton'ireo nanaovana fanadihadiana ihany koa no mahita fa tsy ampy ny tamberin'andraikitra na ny recevabilité an'ireo olomboafidy anivon'ny vondrom-bahoaparitra itsina ra-pahefana. Etsy ankilany isan'ireo lohahevitra nanangona ny afrobarometra valiny ihany koa ny amin'ny lasitra fampandrosoana mety amin'ny toekareny Madagasikara. Hevitra faharoa dia momba ny Madagasikara sy ny relation internationale ny fifandraisany amin'ny firenena hafa zany. Dia nanontaniana malagasy hoe ahoana fahitanareo ho an'ny fomba fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny hoavy. Dia izy zany modèle tianareo. Tsy nomena liste izy fa izy zany tonga dia niteny hoe tokony manaraka modèle américaine na modèle français. Hita tamin'izany fa mizarazara be ny hevitra fa kanefa ny américaine ny modèle américaine zany nanontaniana. Raika amin'ny 3 isanjaton'ny malagasy no milaza fa ny lasitra fampandrosoan'ny amerikanina no mety amin'ny Madagasikara. 19 isanjato milaza fa ny an'ny Frantsa no mety raha toa ka 19 isanjato misafidy ny lasitra fampandrosoan'ny Chine. Na izany aza mbola i Frantsa no heveriny 20 isanjaton'ny malagasy fa manindry sy manandanja ara-potikevitra eto Madagasikara. Ankilan'izay momba ny fifaneraserana sy ny fivezivezena aty amin'ny faritry ny Afrika. Ny 15 isanjaton'ny malagasy ihany no manaiky ny idirana amin'izany raha toa ka miompana kokoa amin'ny fanomezana tombon-day ny fiarovana ny malagasy manoloana ny fahatongavan'ny teratany vahiny eto. Afaka ray volana no ivoaka ny andiany fafito amin'ny valim-panadihadiana ataon'ny afrobarometra. Vao mikasika ny orinasa-mpanjakana ery Madagasikara kosa indray tsy fantatra reto hoe iza no nesorana tamin'ny mpikamana ao amin'ny direction collégiale nyity compagnie pitaterana ity ankilan'izay nivoaka ny sabotsy farany teo ny appel à candidature na ny antso amin'ny fametrany taratasy ho an'ny toerana Italie générale ny ery Madagasikara tsy mifanaraka amin'ny tolotra ilaina ny antso nataon'ny compagnie raha nambara ny paitoekarena iray dingana telo kosa ny tokony nataon'ny mpitatana raha ny fanazavany paitoekarena hatrany hoentina anarenina ity compagnie pitaterana nasionaly ity fanadihadiany Michel Arnarzon. Ny sabotsy teo no nivoaka ny appel à candidature ho an'ny toerana Italie générale ny compagnie ery Madagasikara. Olona manana traikefa 10 taona amin'ny fitondrana orinasa, diplôma baccalauréat +5 amin'ny fitondrana orinasa na gestion d'entreprise na ara-paritra. Izay amin'ny akabeny no voalaza ao anatin'ity appel à candidature ity. Tsy mifanaraka amin'ny tolotra ilaina ary tsy ampy ny voalaza ao anatin'io appel à candidature io raha nambara ny paitoekarena iray. Tsy dia ampy le izy. Ary iny appel candidature iny tokony ivoaka aloha amin'ny gazety rehetra eto Madagasikara fa ivoaka koa ny amin'ny gazety any andafy. Ny tsy azoko kely fotsiny maninona moa tsy napetraka ry zareo hoe tsy maintsy teratany malagasy
io zany tsy tovizana hevitra satria raha le appel d'offre misy any zany a na vahiny ary zany afaka mamaly am'le poste na directeur général oro a afaka nataony le appel candidature mivoaka ny ivelany afaka navoaka atsika tany États-Unis ohatra hoe any Washington Post afaka navoaka atsika taty Europe amin'ny gazety européenne fa raha le fomba namoatsika azy any de na vahiny ary zany afaka mamaly BDP ny teratany malagasy any ivelany indrindrandrindra afaka mamaly tsara aniny appel candidature iny. Etsy ankilany tsy nisy nipikatra eto ny toy ny fanoloana ireo mpikambana ao anatin'ny direction collégiale izay voalaza ho maly tsy fantatra hatreto hoe iza ny ala iza ny solo ary iza ny solony raha tsy aivina olontiana Rakotondrainibe avy eo amin'ny sehatry ny fitantanam-bola eo anivon'ny Hermad Fidy Rakotonirina avy eo amin'ny sehatry ny Kalitao ary ny mpanamory Dominika Rakotomalala ireo no voatendry ho mpikambana ao anatin'ny direction collégiale ary andray ny andraikitry ny tale jeneraly ao anatin'ny roa volana. Hatreto tsy mbola mazava ny paikady entin'izy ireo miaraka amin'ny filakevim-pitantanana dingana telo no tokony ho ataon'izy ireo raha ny fanazavan'ny pahitoekarena trano. Io nefa tsy secret fa recapitalisation ny Madagasikara zay aloha zany ny dingana voalohany ny dingana faharoa mesure de confiance par rapport amin'ny client ny Madagasikara satria les mesures de les fifampatokisana zany tsisy tsony de io zany mila miverina io ny fatelo hoe tokony anao marina fa ao anatina difficulté financière zany ary Madagasikara fa tokony anao ihany izy na de zany ary promotion afahany zany no rattraper le image tao anatin'izay fepitony zay. Arak'izany ireo capitalisation famerenana ny fahatokisan'ireo mpanjifa ary ny fanaovana ny politique de promotion izay amin'ny ankabeny no paikady narosiny amin'ny fanarenana ny Air Madagascar. Hatreto aloha samy miandry ny hevitra entin'ireo mpikambana ao anatin'ity filakevim-pitantanana vaovao ity ny mpanara-baovao. Inona no ataon'izy ireo hanarenana ny vola very, ny mpanjifa very, ny fahafambaraka nateraka ny korotan'ny sidina. Fa feno herintaonandro any kosa ny fampihetona ny fanomezana tamin'ny mpanjakana teto Madagasikara izany hoe ny mpampiasa vola nahazo napiditra fangatahana vaovao fa ny olon-tsotra kosa tsy nahazo nanao izany fanaovana akanjo mainty na akanjo fisaonana ny Maria ny mpiasa ny fananantany izany tamin'ity androany ity mbola mitony dolona. Nay fa tsy ny zony vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsy no voasosy ao anatin'izay samy mandray anjara daholo amin'ny fampandrosoana ny firenena na ny olon-tsotra na ny mpampiasa vola ka zay no takinay hoe alao alalaka vahana amin'ny izy rehetra ny fampiatona io tsy asiana teritery intsony fa na ny fangatahana vaovao na ny fangatahana izay mapetraka anivon'ny sampandrana fananantany dia tokony sokatra zay ny fangatahany mpiasan'ny fananantany. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray manomboka androany no nitanterahina ny rally amoron'ny manio amin'ity taona 2024 ity aritra 3 andro zany ary mandinina ny tanànambositra no antanterahana izany ireo vetrany andindiny mikasika izay. Nanomboka androany ny rally amoron'ny manio 2024 izay aharitra 3 andro. Maria nafatanterahana manodidina ny tanànambositra izy io ary 20 mpandray anjara nandray ny départ. Raha ny filaharana nampitain'ny mpanao gazetina eny an-toerana dia toy izao ny filaharana tamin'ny super spécial izay natao androany. Tarika amin'ny laharana voalohany mitovy, Mathieu Tsiresi mitondra Mitsubishi Evo 9 sy Bomas Bertin mitondra Mitsubishi Evo 10 samy navita ny fepitona 2 minutes 43. Fahatelo mitovy, Tovonenina sy Riari mitondra Clio sy Rivo sy Ando mitondra Subaru N12 samy navita ny fepitona 2 minutes 48. Fahadimy mitovy, Fidy sy Alain mitondra Clio sy Tahina sy Tahina mitondra Subaru navita ny fepitona 2 minutes 53. Fahafito, Tonio sy Dinax mitondra Peugeot 205 2 minutes 54. Fahavalo mitovy, ekipage anankitelo izy ireo, Petit Chinois sy Finoana mitondra Subaru GC8, Predis Jimmy mitondra Isuzu D-Max ary ny Irina Stofa mitondra Peugeot 206 samy navita fepitona 2 minutes 56. Marina fa ekipage anankiray ny alandarana tamin'ity super spécial voalohany ity. Ary ny résultat amin'ny fotoana rapitso sy rafaka pitso dia ho afaka ho arahantsika ao amin'ny Cool FM mandritra ny tontolo andro.
Any Grèce lany ny maro anisa teo anivo ny parlemanta androany ny fampiarana ilay drafitra fanampianandian'ny fahatelo ny fanarahana tamin'ny mpampindram-bola vahiny sedra miandry ny praiminisitra grika manomboka eto ny fanovana ny mpikambana eo anivon'ny governemanta. Fa iverina ito toerana kosa sika eto anatin'ny reto vaovao nisongadina tamin'ity androany ity reto manindry ary mampiasa ny hery sy ny fitaovam-panjakana pandaniana ny kandida HVM ny PDS vaovao mijoro manameloka ny ampahany amin'ny fomba hoety mantanteraka ny fifidianana ankehitriny ny KMF Knoe fa tsy afa-po amin'ny fomba fitantanan'ny olom-boafidy ny 9.7 isanjaton'ny malagasy sy malagasy iray amin'ny roa na 8.7 no mahita fa resy ny kolokolo ny tompona andraikitra eny anivon'ny commune ary farany vaovao mikasika ny kampania mpitaterana Air Madagascar tsy nisy ny pikany toy ny fahalona ny direction collégiale tsy mifanaraka amin'ny tolotra ilaina ny fepetra takina amin'ny toerany Italie générale ny ity kampania ity raha nefitry ny paitoekareny mifarina treo ny fampahalam-baovao ho amin'ny androany metraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Azamakaneka Fitsuni, Tungava Malaki Omni, Magasin Baulai. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalambavao ny rahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.